Zaho dia olona avy amin'ny planeta kristiana, zaho dia olona avy amin'ny planeta kristiana. Zaho zao manao fianarana eto izay tena esako mafy mihitsy amin'izao atao hoe ahoana ny rana amin'Andriamanitra anaty tontolo tsisy azy. Hitako fa tena fanamby ray lehibe zany mivoaka eo amin'izao tontolo izao zany dia hoe olon'Andriamanitra tena olon'Andriamanitra marina fa tsy hoe karazan'olona manao fombafomba izay tsy mahalala ninina ny zava-mitranga akory. Hitanareo, ny Baiboly milaza fa eo amin'izao tontolo izao sika fa tsy izao tontolo izao. Fa betsaka amintsika no izao tontolo izao fa tsy mba hoe eo amin'izao tontolo izao. Fa dia maniditsidina eny dia mihira isan'andro ny korala hoe aleloia foana dia raina ny tompo, dia raina foana ny tompo aloha, misaotra anao Jesosy. Dia matetika sika milaza zavatra adala amin'olona izay tena mandratra izany hoe tena zavatra adala amin'olona izay mandratra mihitsy. Matadidina amako andra mandeha izay tena tian'Andriamanitra fa nanana fombafomba kely izay izy dia nisy fianakaviako izahay zany maty vady ary tsaroko le namako nyresaka taminy nanao izay ampahirezana azy tamin'izany dia hoy izy hoe izao hitanao dia raintsika ihany ny tompo aloha e. Tena azonareo nasosotra ilay fianakaviana izany satria tsy mbola zatra zavatra ohatr'izany izy dia mila takantsika koa fa hoe isika ihany no afaka mifampiresaka zavatra ohatr'izany fa mila mitandrina isika amin'izay resahana amin'olona izay tsy mahalala ninina akory amin'izay resahantsika. Sika tsy tokony hitondra tena tahaka ny olona avy any amin'ny planeta hafa ny hoe planeta kristiana. Olona avy any amin'ny planeta kristiana, olona avy any amin'ny planeta kristiana. Manao resaka kristiana dia mitafy le t-shirt ngeza be hoe mamonjy Jesosy rehefa miasa. Dia mampiasa megafona dia mipetraka eny antsapanan-dalana eny amin'ny atoandro dia azonareo. Ho ianao hoe inona ary zany no ataoko izao efa natsoina ho fahazavana any amin'ny toerana maizina ianao dia natao olona tsotra milamina, mahafinaritra sy manam-pahasahiana araka ny maha ianao anao ka tsy misy tsikombakomba. Tsy misy tsikombakomba fa mitohy ho sakaiza tsara sy ho fitahiana ho an'ireo izay mila mamantatra ny fantatrao kanefa tsy fantany akory. Ilaza zavatra aminareo ny olona efa mamohy fo amin'ny fiainana. Tena mampatahotra ary efa misaina mikasika ny zavatra tsy mbadika tao anatin'ny 10 taona hatramin'izaho mbola kely. Vao 10 taona fotsiny izay efa hitako dia tena tsy mampino. Tsy mampino. Hitanareo 10 taona lasa izay. Raha misy olona tsy manambady, lehilahy sy vehivavy ka efa miray trano zareo, tsy miteny amin'ny olona momba izany zareo, izany hoe ataony mihitsy izay hanafiainana an'izany tanteraka. Dia ny olona koa tsy miteny, tsisy rarainy an'izany. Izany hoe nisy fotoana mihitsy aza mety niteny amin'ny olona kafa zareo fa tsy samy teny amin'ny olona tahaka ary zareo satria nanana karazana fanajana ny olona amin'ny asa vanim-pony sady malala fa hoe tsy mety izany fa tsy manahirana azy izany. Ny tena olana dia hoe tsy dia misy zavatra manahirana ny olona loatra izao ary mila manana antoka sika fa tsy manao fomba mitovy amin'izao tontolo izao. Betsaka loatra ny fanambarana, betsaka ny fangaroana, le itsipika izany efa lasa vasoka loatra ary tsy mihevitra hoe manao fananiana izany ny olona fa hitako hoe angamba mila manao fampianarana misimisy kokoa ny amin'ny fomba fiaina eo amin'izao tontolo izao sika dia mitondra tena tsy enokela tianao Andriamanitra, manana planina tsara amin'ny fiainanao izy, tiany mba ahomby ianao, tiany mba ho tafita, tiany anana ny tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra ianao. Rehefa manoto ianao dia afaka ny voavela. Ny fahasoavan'Andriamanitra no manovantsika fa tsy voaovan'ny asa nofo sika. Tiako ny mitoro zavatra rehetra izay atsapahan'ny olona hoe tsy mampanino izay zavatra misy eo. Tia Andriamanitra ninina ataoko izy dia mamela foana. Amen. Misaotra anao a Jesosy. Fa tsy manao marina aminareo koa raha tsy mitola lafy ny ilana izay ilazan'ny Baiboly hoe ho avy ny andro izay ijoroan'ny olona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra dia anao tatitra ny amin'ny fiainany. Ny olona rehetra ijoro eo anatrehan'Andriamanitra dia anao tatitra ny amin'ny fiainany. Ka na dia milaza zavatra ohatr'izany aza dia hitanareo fa ny ampahefatry ny olona ihany no mitehaka satria izany tena mampatahotra antsika. Mampatahotra izany. Dia misy ireo olona maro koa izay mijery andro any izay tena ao anatin'ny olana goavana dia goavana tokoa amin'ny fiainanao. Ny aina fiainam-pahotana ianao dia izao ianao mijinja ny vokatra izany dia tsy hitanao izay atao. Zao Jesosy ny valino anao, tianao izy, efa mato anao izy, afaka ny voavela ianao, afaka mahazo fanombohana vaovao ianao, eno kely tsy mbola tara fanombohana ianao.
mbola tsy tary ianao raha izao vao manomboka fa misy koa re olona marobe pino zay mijery fa matimaty manana tongotra rainy am'izao tontolo zao de indray eo amin'ny fanjakany de hoy ny baiboly eo amin'ny apokalipsy aleo kokoa ianao mafanana mangatsiaka satria raha matimaty ianao de alohan'ny vavako fa tsy hoany am'izany akory fa ezaka mantatra ndikany fa mahalala tsara fotsiny afa tsy tian'Andriamanitra zany ka ndao ataontsika hoe zay zany inaro nydika zany ndao ianatra teolojia sika ina ndika zany hoe alohan'ny vava zany sika zany hoe mihevitra fa raha voavonjy ianao fa tsy azoko zany rehetra zany hitanareo ndao sika mbanana tahotra fanajana ka ilaza fotsiny hoe raha izany de tsy teo matimaty zany ka tena mila mienjana menamena mirehatra sady maheritretra manompo an'Andriamanitra arak'izay tokony ho za mihitsy atrany tsy midika indray eto hoe mivoaka eny m'izao tontolo zao sika de mijery hoe atraizany mahadalantsika fa tsy zany nydikany fa nydikany zany de hoe mila mandrehatra jiro ianao mila manisy sira ny fiainanao ianao mialohan'ny voanao any tiako ny fisainana maneho hoe isika ny fanasiny tany isika ny fanasiny eny am'izay alehantsika laza aminareo fa tsisy tsirony mihitsy ny tontolo raha tsisy an'Andriamanitra tahaka ny matsatso fa isika ny fanasina sy fahazavana eto tany jerenareo kely manana andraikitra nareo ary mihoatra ny hoenao mipetrapetraka eny zany de mitsikera-pitoroteny de mbola tsara ho anao zany mihoatra ny hoenao mampiasa ny telekomandinao matory amin'ny maraina ho mpandrina malemilemy de mody misafidy le fandaharako mianatrika de miasa koa amen eny arika zao sika de resaka kokoa zany zavatra mitovy zany ihany raha ihany resantsika faran'ny herinandro fa andeha mitoeraka fa kely sika androany ianao de tena mila sa mihitsy satria resaka ny amin'ny fahamasinana sika de ho hitantsika eo hoe iza no iverina zao raha vavy za de isan'ny tombo tamin'ny fikambanana masindray de nanandreny fanarandalana be reny de noho afa mba ampianariko amin'ny fomba fandajatsara zany iaraka ifalifaly sika fa ilaza aminareo zao koa rehefa ivoaka atsika androany de efa vonina anao zany amin'ny fomba tsara sika mihoatra n'izay anaovantsika zany tamin'ny lasa lioka fa efatra de ny fadimika hatramin'ny 7 de resaka mikasika ny fahadisoam-panantenana sy tsikombakomba ary ny devoly nitondra azy niakatra de naneo azy ndray mpimaso ny fanjakana rehetra am'izao tolo zao tanatin'ny ndray mpimaso de hoy ny devoly taminy omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba amin'ny voninahiny ny atsarany ny famirapirata ny asiny sy ny fahasoavany fa efa natolotra zany ka zay tiako no omeko azy kora iankoa keto anatrehako ianao die hoanao anao avokoa zany rehetra zany ny andiny manaraka fa Jesosy namaly azy hoe anivoako ianao ry Satana marina io mihitsy zao ny aingan'ny rehetra Jesosy de nalaim-panahy itsikombakomba indray mandeha hoe azon-javatra tsy nahazo aina izy zany aloha teo za afaka manome fedanao anao afaka manala ny fijalinao afaka manome anao ny zavadrehetra raha mitsikombakomba indray mandeha fotsiny ianao kely fotsiny ainareo ve zany hoe tsikombakomba ny tsikombakomba de hoe enao zany mandeha ambany keliny zay fantatrao fa tena marina kely fotsiny zany kely ihany ndre mandeha fotsiny ny olona rehetra manao an'izany Andriamanitra mamindra fo ianao vao vela eloka ihany firy aminareo ny faly fa tsy mitsikombakomba Jesosy rehefa nalaim-panahy tamin'izany izy mba impiry ireny anombantsika ny fiainantsika amin'ireny zavatra kely ireny izay everintsika fa tsy hanao fahasamihafana Jesosy ny teny evatrany hoe anivoako ianao ry Satana Paoly ny teny fiangonana Galatiana hoe masirasira kely de mahatonga ny vongana rehetra ao masirasira zao de karbonetra ary na de tsy mahay mandro tsara za de mahafantatra fa hoe
raha manambatra rano sy farina ianao ka miezaka mandro zany de zavatra tena fisaka fa raha manisy carbonetra ianao na sira am'zany de tena anovany endriny zany ka ny afatra zay ny hoe zany Paoly lazaina ny fiangonana de hoe na de nyresaka tamin'ny tsy amerena ny fanarana lalàna azy izy. Ny afatra kosa de afaka raisina kokoa amin'ny hoe raha vao misy tsikombakomba kely zay ataotsika ny marina zany manimba ny zavatra rehetra ka mila mitandrina tsara ianao mikasika ilay zavatra kely de kely ireny. Jakoba 4:17 milaza hoe koa izay mahalalanao soa nefa tsy manao de eloka ho azy izany. Ka misy ny vokatry ny fahotantsika, fahotana nataotsika, de misy koa ny fahotana tsy mivantana. Zavatra fantatsika tokony natao nefa tsy nataotsika ary mahitsy tsara hitako hoe betsaka kokoa io lafiny ray io no ny zavatra zay tena tsotsika. Mety ny tena olantsika lehibe de ny tsy fanaovantsika ny marina loatra. Mety tsy betsaka loatra ny fahadsoana ataotsika mihoatra noho ny tsara zay tokony atao ary na de ny zarany tevy mikasika ireo kristiana 10 tapitrisa zay saika ny 3 tapitrisa ihany ny voasoratra mba hifidy ny 4 tapitrisa amin'izy ireo tsy miraharaha zay mba hifidy zany akory. Zao sika hainy olona fa tsy mety zany naninany tsy nandeha avy ny orana fa zay avy eo no mahatonga ny zavatra tsy mandeha satria isika tsy taitra am'izay fidy ny olona marina akory de mitaraina am'zany ny olona de mitaraina de mila manao zavatra zareo. Fotoana tokony andraisantsika andraikitra amin'ny sehatra maro amin'ny fiainantsika zao de hitanareo zao arakaraka ny andraikitra raisinao ny tombony hafalianao fa tsy misy zany hoe akamona fahalaina na fipetrahana fotsiny zany ka ahafaly anao. Malefaka ny teakareo fa tasonika any zany. Hitantsika eo le aleantsika e. Hitanareo zao fa anao fanamby aminareo androany hatramin'ny fotoana ivoantsika eto tiako anao fanapa-kevitra ny rehetra fa hivoaka eny amin'ny olonareo de mba anomboka hitondra tena tsara kokoa noho ny talohany natokavanareo teto androany. Satria ninina lazaintsika hitanareo Andriamanitra mahalala ny foko. Andriamanitra mahalala ny fotsika ary misaotra azy fa manampy antsika izy hifanaraka amin'ny fotsika fa ny fitondrantenako ihany no hitan'ny olona. De sika ihany no fanambarana an Jesosy Kristy. Fiainatsika, ny fiangonana, isika no epistily dokam-barotra amin'izany raha tianao ho an Jesosy. Tianao azy ve ny fiainako? Ka ihany fa misaotra. Fa mila faly sika, miadana, tia olona, manome, mamela heloka, maharitra, ny vokatry ny fanahy rehetra, tsotra. Fa manana olona tsara zao atao anatin'ity sampany ity. Hitako hoe nareo rehetra zao niverina tamin'ny seza io ihany, nareo ihany ilay niaraka tamin'ny komaly. Fa tsy misy olona leto ao anatiny zay tsy afaka nanapa-kevitra amin'ny hoavy mba hitondra tena tsara kokoa. Na iray aza, na de ray aza. Fa zay no atao hoe fitombona. Fa tsy mitranga ho azy zany ka tsy misy asa avy aty amintsika. Jereo ny Romana 4:12-12, aleo ampatahotra anareo kely ihany. Romana 4:12. Fa voasoratra hoe raha vela koa aho Jehova ny lohalika rehetra andohalika amiko ary ny lela rehetra idera n'Andriamanitra. Ankasitra aho izy amin'ny fiderahany sy ny voninahiny. Ka samy ampamohan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy sika rehetra. De tiako sainareo ny amin'izany, sainy fotsiny amin'izany. Hoena hoe veriko hoe voavonjy fahasoavana de hitanareo rehefa mijoro an'Andriamanitra ny any ilaina ataoko de milaza hoe mino an Jesosy azy zao. Fa izay tokoa ny ilaina ataonao de ho any an-danitra ianao fa hitako hoe Andriamanitra mbola tia azo mihoatra kely zany avy amintsika. Ary hitako fa fanapa-kevitra mila ataontsika androany zany. Ianao ve teo any an-danitra fotsiny sa ty mba hitarika olo-kafa koa hiaraka aminao? Hitako hoe zany le fantaniana zao.
marina raha tianareo fantatra ny marina hiazona taratasy fampidirana miasa azy ao izay eto amin'ity toerany ity no te hiasa an'Andriamanitra. Ary raha mihevitra ianao fa ny miasa amin'ny asa fanompoko azy ao dia tsy izay ilay resaka resahako. Fa milaza hoe izy eto amin'ity toerana ity no te amen'ilay fisoratana anarana dia andeha hiasa ao an'Andriamanitra eo amin'ny toerana misy anao manodidina anao, eny amin'ny toeram-piasanao, na ny etsenanao, na any amin'izay ianaranao. Fa mila mijanona amin'ny fombafomba isika, na izay mety ho endrika heverintsika fa araka an'Andriamanitra, rehefa miaraka amin'ireo izay heverintsika fa hoe namanao amin'Andriamanitra. Nefa manao ohatran'ny olona rehetra ihany rehefa nivelany ihany. Ianao ve mipetraka amin'ny fosa amin'ny tarainy eo am-pisakafoanana tahaka ny mpiara-miasa tsy voavonjy ihany? Mangalatra karazana stylo ve ianao dia mitondra izany mody avy eo? Ianao ve mipetraka amin'ny lalao internet fotsiny rehefa tsy mijery anao ny mpampiasa? Ay dia raina ny tompo izy koa ange tsy tena manan-karama tsara eo, elao any izany. Na zany aza ny adosoana roa tsy manamarina anao izany, fangalaranao avy aminy tsy manamboatra izany mihitsy. Ny olona rehetra ijoro eo anoloan'Andriamanitra sy hanao tatitra daholo. Tsy haiko mikasika anareo fa enoy efa nanao fanapa-kevitra fa tiako irehareny amiko Andriamanitra. Tena tiako irehareny amiko fotsiny izy, haiko fa tsy tanteraka ary manana lalandavitra amin'Andriamanitra. Fa tiako irehareny amiko Andriamanitra, dia tiako irehareny aminareo koa izy. Tsy andany ny androm-piainako anao izay ataoko amin'izao izay efa nataoko efa ho 5 taona, ary raha efa nanao izao hatramin'ny farafofonaiko, nareo koa tsy hipetra-potsiny eo dia tsy hiova mihitsy. Fa tsy izany kosa nesantsika amin'izany resaka izany. Fa mety efa vonany iova azy ianao izao, na mety efa nandao tsy hanao koa, satria tena mahasotra fotsiny raha mihaino foana ianao nefa tsy mitady ny ovana akory. Ary tena asosotra nareo tanteraka raha tsy miovanareo. Matimaty aloha dia tsy ho mety, ny tsikombakomba dia tsy mety, ny fialatsiny dia tsy mety, ny fitseratena dia tsy mety. Oh, alleluia. Ndao jerena ny Matthieu 7:20, ndao hijery loza kely mitrangeto fa loza ho anareo. Christine Kaina nanenjika antsika aty dia laza hoe tsy noko mihitsy hoe manana fahasaina amin'ny toron-loza ao amin'ny Baiboly ianao. Raha miteny olona hoe inona ny torian'i Jeosy tamin'ity herinandro ity, laza hoe loza. Loza. Be loza be ao amin'ny Baiboly ary mahitsy tsara raha mijoro eto ka mamaky azy rehetra dia ataotra daholo sika rehetra. Ary tena ratsy mihitsy. Nandany taona maro tsy nalalao inona izany fa tena inoana mampatahotra izany. Tsy mba nitady indray amin'ireo aho. Fa niraisiko ny olana hijeren'izany sy ny fiomanany amin'izany. Ary ny loza midika hoe karazam-pahoriana ratsy indrindra. Tahaka ireny karazam-pahoriana izay tsy afaka ao ireny mihitsy ninona ataonao. Ka rehefa mahita isika hoe loza nareo izay manao izao na koa hoe tahaka ny Maliala ny zara mikasika ny hoe ao amin'ny Isaia zany milaza hoe loza ho anareo izay manao fitsarana tsy marina. Wow, tsy te ho iray amin'ireo mpitsara ireo aho. Izay nanao karazana fanapa-kevitra efa vita ankehitriny. Fa ilay resaka dia hoe ho avy ny andro izay ilain'izy ireo anaovana tatitra ny asan'izy ireo. Afaka ny voavela vetra zareo, ary mivavaka mba hibebaka melohan'ny antrehanan'Andriamanitra izy, dia mba ho voavela ny elony. Ka rehefa mitodika amin'Andriamanitra isika, izy no hamafany fahotantsika sy hanadino izany dia hanala izany tahaka ny fanalavirany atsinanana mandrefana. Ary Andriamanitra tsy hamono lasanao izany. Manao izay hitoriany izao amin'ny fandanjana izay atakarantsika rehetra hoe tiantsika Andriamanitra, ary tsy mila matahotra izay tahotra diso isika fa mila tahotra fanajana ny amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra fa ainy atao izay nolazainy. Ka misy karazan-doza maro eo, fa reto lozy reto no an'ny olony fombafomba. Loza ho anareo fariseho sy mpanorandalàna, mpamitaka sy mpiatsara velatsia. Nareo misaina hoe dia raina ny tompo fa tsy za zany. Zao,
Hainareo ny mpanao fomba mpivavahana, olona mpanao fombafomba raha atao amin'ny teny gasy tsara zany dia hoe olona izay makany am-piangonana foana isan-kerinandro. Dia mamadika amin'ny baiboly ho lasa bokyn-doko efa voatsipiny daholo ny zavatra ao. Mena dia mavo dia maitso dia hitanareo za zany tena za mihitsy le mavokely zao manana marqueur mavokely isan-karazany dia ore olona za zany tena kariko ambony ty aloha mavokely ny afatra rehetra. Tena tiako. Fa rehefa tena matotra tamin'ny zavatra ray hitanareo, nanana kitana mavokely be aho zao amin'ity ray ity ka tiako zany hoe tena matotra zany ty ka afaka makany am-piangonana intelo isan-kerinandro ianao. Afaka mitadidy soratra masina. Afaka manipika ny baiboly tsikisika. Kanefa zao ihany, manahoana ny toetra tsika eny amin'izao tontolo zao. Atraiza ny fahelan'ny famelanao heloka rehefa mandratra anao ny olona. Hoe afriana ny ilainao amelana heloka olona rehefa mandratra anao izy. Iza no matezitra anao amin'izao. Mampanginy zany tsara amiko mipetraka dia manao resadreny aminareo aloha. Marina izy zao mahatezitra anao amin'izao. Zany hoe betsaka ireo olona makany am-piangonana izay tezitra foana. Iza zao ny olona fosafosainao. Iza ny tsarainao sy ny tsikerainao. Raha niza indray koa nidiranao ankoatrany ianao. Tena matsiaro ositra zany androany. Tena manana olana maro amin'ny fiainako dia hitako marina tsara fa raha tonga amin'ny conférence sa dia tena mba hiatana mihitsy. Efa laza taminareo ary fananiko zany, tena tiako nareo, tiako. Dia tiako hanana ny fiainana tsara indrindra izay afaka nananareo dia mbola sombony ihany zany. Fa niza tsy miteny anareo lafindrehetra, tsy tena miraranareo izy zany. Fa mitory zavatra izay ite hafanareo fotsiny izy satria mahafaly azy koa zany. Fotoana tokony foazan'ny fiangonana zao dia anakarany. Fa araka ny Korintiana 2:5-20 dia mpisolo tena manokany Kristy eto amin'izao tontolo izao sika. Ankaro ary ny Korintiana 2:5-20. Tena teny magaga zany. Koa dia iraka solon'ny Kristy izay. Toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mivara amin'Andriamanitra anie ianareo mpisolo tena ny Kristy manokana ka milaza izy zany hoe iraka solon'ny Kristy manokana izahay ka amin'ny alalan'ny fiainanay Andriamanitra dia miangavy ny olona mba mivana ry amiko hoe. Takatrareo fa izany fahalalana zany, rehefa mandeha miasa ianao, Andriamanitra te hiangavy amin'ny alalanao ho an'ny olona very, miangavy. Dia tsy mila mitoro-teny indray kory ianao hanaovana an'izany. Ho ianao Jose za tsy mahay mijoro vavolombelona, aleo ny fiainanao no vavolombelona. Rehefa samy laza zavatra iray ianao amin'ny fotoana mety dia lazao zany amin'ny fomba feno fitiavana. Toloro boky ny olona, meo baiboly ny olona. Fa aleo koa ny fiainanao ho vavolombelona. Rehefa niasa tamin'ny garage ny vadiko dia fantatry ny olona rehetra fa hafa izy. Hain-zareo zany. Dia za tsy miteny hoe hafa amin'ny ratsy zany akory. Fa zao misy zavatra izay ataony zareo ka tsy anasany andevy zany ho avy eo. Sakafo rery foana izy matetika dia rehefa mikorotana amin'izay mifanambadiany zareo. Zany hoe mahitsy tsara tonga manatona azy ny rehetra. Na dia ireo olona izay nanany any azy aza, na dia ireo olona izay nanome fahasahiranana azy aza, na nanao izay hanenjana kely azy. Tonga manatona ny devy izy dia hitanareo dia zareo moa manana hevitra ngeza be foana satria orinasa mpanao motera. Dia nanomboka nankeo daholo izy rehetra. Dave, salama tsara ianao androany. Hitanao nahoana zany tsy haiko aloha inona ny vaovao azonareo. Teny izao hoe nilaozan'ny vadiko dia mba mety ho afaka hiresaka kely amiko ve ianao. Jereo, raha mijanona mijoro tsara ianao, ny olona no anatona anao. Satria ho avy ny andro izay ho diso fanantenana tanteraka izy. Mila miresaka amin'olona izy.